Efachamizay anunandijanao Itsiririta ni jarakaminao Tomatevireta vumayitanao Satitenya wiangagaritanao Tiachanyao pasame maurai sinao Hananjanao itsapilay fitiavanao Sati Yeti fuk semana tena nyuduri Yeah Now Efatsima aji faitur fiti Jamanatulani nuzarai nawaji Zediretireni zayavyao Ampo Jakteniteni sawapyasa yitilu Tiyanchanyao pasami maurai sinao Hananjanao itsapilay fitya Bana Sati Yeti fuk semana tena nyuduri Nada Solamina Sati Yeti fuk semana tena nyuduri Famatau sati Yeti fuk semana tena nyuduri Yeah Mikopakopa tanana miarahaba finaritra anareo izahay izay hitanareo manoloana anareo amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny tarika masikatra isika faly miarahaba makasitraka ihany koa ary misaotra be dia be misafidy ny TV Plus Madagasikara amin'izao arivo izao afaka jerenareo amin'ny alalan'ny page Facebook ny TV Plus Madagasikara official ny fandarantsika azontsika enona ihany koa ao amin'ny Radio Plus zato teboka roa eto dia faly miarahaba indray efa nisy ny fivahinianana fa nandeha ny fotoana nandeha ny volana dia niaona indray isika tafaraka atao anatin'ny fandarana Colisson TV faly be izay mandray ny tarika marche 4 amin'ity arivarivo ity miarahaba ny laingo dia miarahaba ny mpijeriny Colisson TV ao amin'ny fahitalavitra TV Plus
Ye ifankafantatra atrany efa nisy moa ny fifankafantarana hatramin'izay misy tena hoe mpakafy akaiky ny génération ihany koa anisany mitombo tsy mitsaha mitombo ny mozika ihany koa misy vaovao sy mivoaka foana ao anatin'izany hoe revy masikatra izany andaosika ifankafantatra kely aloha zany hoe asisika présentation milohan'ny zavatra rehetrarehetra misy efa fantatra foana fa misy ihany koa nefa mety hoe ao anatin'izay hoe génération taty aoriana zay izy dia mba tia fantatra hoe iza no iza ia reto zahay matomboko amiko a za Elise dia ato ibibaka dia ato itedia dia itoky dia itansa dia izeze reo zay reo fa elana tsiny moa fa misy anankiray ihany fa no ny asa mandrara dia tsy afaka izy a dia tsy izy zany fa ititan dia manaraka koa i lita zay any ampitan-dranomasina lavitra be ihany fa izay menakavy ato tonga dia misy fantaniana mipetraka raha vao misy olona tsy eo zay hoe manao ahoana rehefa misy tsy eo zany le groupe masikatra mifameno ihany efa voarindra zany hoe misy angambany hoe azo atao sy hoe farany hoe azo le ferina hoe raha ny isanay dia izahay enda zao zany no farany isa azo le ferina fa milatsak'izay tsy mety profo zany ohatrany hoe na tsy eo ary lita na tsy eo titan dia afaka manao fampisehoana foana zay dia afaka mitendry afaka mihira fa nilatsak'izay moa zany ara teknika raha tsisy an'ity ramose ty dia tsy mety mazana be io izy le ao amin'ny amponga maro anaka dia raha tsisy an'ry besoria dia tsy mety indrindra moa fa iry le raha ngapirarira vao tsy ao dia tsy mety zay amin'ny akapobeny eny ary raha i Elise manokana anisan'ny efa teo hatramin'ny andohan'ny masikatra nisy ihany koa ianareo izay eto akaiko eto rehefa nandeha ny fotoana dia niditra tao anatin'ilay hoe groupe masikatra samy nanana n'ilay parcours ny avy nefa tao anatin'izay fa raha ndesika hifantoka any amin'ilay hoe masikatra ny enina ihany ny tantara hoe nisy mahady telo lafa anareo no nisafidy an'le fanefany satria tara tamin'ilay sasakalina ina ny mety hoe anekdote kely afaka tantaraina tamin'izany hoe ny antombohana mihitsy raha ny vanim-potoana ny resahana oe raha mizara roa le tantara raha ohatra moa zay tsirairay le namorona ny masikatra samy nanana ny lalana no ny zorany amin'ny resaka hoe fianarana ny toerana ny petrahana fa nampiray anay tany Atsuleara satria zanaka mpiasa-panjakana ny sasany tena teraka tany atsimo mihitsiny dia be tao Atsuleara dia rehefa niona zay ireo natambatry ny mozika zay zany ny partie voalohany dia rehefa natambatry ny mozika zay dia nivoaka le teny mazatatsika hoe mitendry any ambony tamboho dia mpinamana teny dia nivoaka ny hevitra hoe maninona moa raha mamorona tarika fa tsy tia ambony tamboho ty foana dia raikitra mifanaiky hoe amorona dia efa nisy sasany aminay fa nanomboka namorona hira fa tonga amin'izay ny fotoana hoe amatotra amin'izay alohan'ny hoe hiakarana aty Antananarivo satria no fianarana aty Antananarivo dia teo nisy tantara kely ary tantara tena marina satria presque afaka baka zay tamin'izay matetika moa rehefa afaka baka dia midefola miaraka foana dia mifanao fotoana foana ka ny fanandrify tamina mois de décembre io fotoana io dia rehefa midefola moa dia lasa mitady namana vehivavy namana lehilahy dia nanana namana vehivavy vitsivitsy zay dia tonga ny noely dia hoe aizy nareo rehefa misasakalina dia hoe ary amin'ny fiangonana ary tsy analoko dia fampiteny zany ny bandy hoe ndaorangamba ho any ny ao ambadika zany andeha hiaraka amin'ireny ankizy vavy ireny kay minono le fetifety zany dia taraiky zay satria raha ny sasakalina manomboka amin'ny sivy amin'ny akapobeny taraiky zay dia tamiromby folo latsaka vao niazaka azy hoay tokony namonjy an'le fotoana tary efa nihidy ny fiangonana dia misy ray aminay eo mahin'le tantaran'le testameta taloha
de hoe hoay le ty artika tsika zany le magy faefatra satria nisy magy faefatra hony avy aty afrika tara tsy nahitany jesosy na i jesosy efa izy mifantsika vo hitany de hoe tsika zany le magy tara de 4e mage moa zany fa ohatrany hoe manimba sofina be le hoe 4e mage de navadika fotsiny le 4 de lasa mage 4 de io zay hatram'izao tsy ho tazany tsony angamba le masoandro fa hany ambadikany hoany fa nilany trazay manga takodraona sendra rivotra mpandrava tazany tsony angamba le azavany ray totraizynany tany antenaiko tsy hitranga le fantany nampirotsaka tomany tsy ho tazany tsony angamba le masoandro fa hany ambadika ny hoany raha manao kajikatsika zany a de mety hoe eo eo amin'ny 20 taona teo eo no nisy nitarika teo ny matotra fa ny tantarataloha moa zany le hoe ambony tambo tany amin'ny choral ohatr'izay de raha vao niditra i studio zay de teo am'izay nanomboka ny tantaranay hoe mage 4 am'izay a manomboka am'izao a fidirana studio zao mazava tsara
patsiahivontsika kely any ireny satria mitoetra sy ho fatsiarovana fa mitoytsika zany hoe miamiroso amin'ny ankehitriny isika nisy ny atao hoe fanovana fiovana aloha ny hitany mpijery sy mpakafy hoe nisy feo niova tao nisy olona niova tao nisy olona vaovao niditra resabe raha ny teto Madagasikara manokana enina hatrany ampitan-dranomasina azy ny amin'ny hoe casting sy ny sisa raha misy azo anampinan'izay ve ina no tsara ho fantatra satria tokony zany leto akaiko eto izay manana feo miavaka ihany koa raha hoe ao anatin'ny tarika mazikady raha mazikady raha fotsiny resahantsika dia miavaka any amin'ny tononkira miavaka any amin'ny resaka feo sy ny arrangement sy ny sisa ny eo amin'izay indrindra mitodika atao amin'ny toky satria anisan'ny mety hoe toerana vaovao be ho an'ny toky ilay izy fa mino fa efa nira ihany toky tany amin'izay nisy ihany toky taloha tany teo amin'ilay resaka amin'ny famaofao misy makafy misy tsy makafy fa le izy kosa tohizana foana na ahoana manao ahoana le nandray an'le toerana hoe mbola manohy foana le mazikatra fa ianao ny tena hoe ivon'ilay feo zany tena hoe andrasan'ny olona hoe zany mahamazikatra mazikatra ya miarabantsika rehetrarehetra aloha dia tena marina nanao casting satria egniko ihany zany le tantara teo aloha hoe isy ny ala dia nandeha ny anao sa casting rehetrarehetra dia anisan'ny mba nandray anjara moa ny tenako tamin'ireny dia mona alahelo ihany koa hoe horava zany le mazikatra zay ny tena za tsinona mpanaraka mazikatra koa taloha tena mpanaraka mazikatra be dia ndraikitra moa casting dia nety tamin'izao lahy le izy dia niaraka dia tonga amin'izao toeran'izao manao ahoana ny atao hoe tsikera satria isika moa dia misy an'izay tsikera zay misy hoe tsikera anatsarana misy dia hoe mitsikera fahatany fotsiny mino fa mandray an'izay ihany koa ianareo mety mamiaino an'izay ihany koa ianareo kanefa le izy moa zany efa voasafidy ao anatin'ny maro itoky manao ahoana nandraisany aloha toky mihitsy no antaniko satria toky zany le eo amin'le toerana amin'izao dia izy zao no mitondra amin'ny baolina manao ahoana ny fandraisan'ny toky an'ireny misy mitoraka voninkazo ihany koa izay tsy ferana fa mifameno hoe avokoa moa zany zavatra rehetra zany ie raha malala moa reny tsikera be dia be reny fa fotsiny hoe misy zany ny akamaroan'ny olona constructive be ny zavatra lefany dia misy manoro ihany koa anaty amin'ny pekoara be dia be mihitsiny dia izay azo raisina moa hoe misy manoro ianao dia arahanao atsakasy andavany reny koa anisan'ny nanosika anahy koa reny tao amin'ilay fomba fihira sy na le fihetsika sy anina rany dia sorako foana an'ireny olo ireny ihany koa nanohana na hatramin'izay dia nanohana tarika moa zany mahafinaritra raha ataontsika amin'ny akapobe ny mazikatra indray le fantaniako hoe nanao ahoana tao aorianan'ilay fiovan'ilay lidy vocal atao amin'ny tarika mazikatra mety hoe ahoana ny fahitanareo ny fijerin'ny olona raha ny hoe fisehoana voalohan'ny toky tsy afenina fa mafy io ohatra ny ekipa rehetrarehetra io na amin'ny resaka firana na ataontsika hoe any amin'ny fanatanjahantena manolo anankiray izay somary mafy any fa noho izay hoe institution zany dia napetraka hoe tsy maintsy miatrika ary ny tanjona dia hoe mijery ny any aloha foana fa tsy mierika any aoriana mafy le izy fa ho an'ny tokony hiditra moa zany dia fa tenenina anazy hoe reto daholo no miandry anao reto daholo dia tsy afenina zakanao sa tsy zakanao dia izy moa nanolo tena hoe zaka dia noho ny traika efa tsy mitovy satria misy ny zokinjokiny misy ny teo ampivoany dia ohatran'izay dia be dia be ny traika efa hoe zao rehefa makary dia zao rehefa ny fotoana ohatr'izao dia zao rehefa misy ny ohatr'izao dia zao dia angoniny tsy kelikely reny satria teneninay hoe reny ny mampaharitra fa raha voatriny hoe misy adino ny ray amin'ireny torohevitry ny zoky reny dia na ny mainty ara lasa ivadika volomparasy dia miovaova be ohatr'izay dia tsy dia mety amin'ny fikambanana na tarika na fikambanana ohatr'izany tsy maintsy ao anatin'le hoe fanajana ny fitsipika anatiny foana ie misy fitsipika anatiny tokoa ve aloha nareo
fa mandeha any moa ny resaka misy satria manana statut zay satria zavatra kanto ange no aseho amin'ny mpakafy e ka raha zavatra goragora no entinao amin'ny mpakafy a misy fiatraikany a amin'ny tsy fitiava amin'ny mpakafy zany ary ny mpakafy ny tena masika indrindra zay mahatonga anay hoe rehefa misy fanakianana de raisina entanandroa anitsinay an'izay tsy mety donc misy zay ka na ny raha tsy anome ohatra hoe fotoana ny fandrindrana ny hira fotoana sy nyle hoe ny zavatra tsy azo atao a ohatra hoe herinandro alohan'ny fampisehoana misy zavatra tsy azo atao satria isy fiantraikany le fampisehoana santionan'izay dia ny tena fitsipika de zao mifandonja io fa azadino ny hoe prala ka raha nisy zavatra ny famalina androany aravina ny disadisa rapitso mitsikitsiky de mifandray tanana indray tsisy hoe voasazy rehefa mahazo sazy manokana satria nandika lalàna nisy teo aloha nisy ohatra ny hoe taradiny ray mandoa 5,000 ariary ohatrohatr'izay iny zany ohatry ny hoe lalana ray fotsiny hoe mba hanajana an'le fipetra fa tsy de hoe fanasaziana hoe tena hoe ahafay an'le voasazy eny are toizantsika ny resadresaka rehefa avy eo mahafinaritra be zany atao hoe fitsipika eo ihany koa ny tantara manamarika an'izany masikatra izany toizantsika amin'ny raha manaraka aloha de miresaka zavatra hafa mihitsy indray tsika rehefa avy eo Maliny aho saroko fanagatsika le fitiavana zay niaritra ao amponao maliny aho nataoko saina faly anao sangitsy nety zany fianao tomany ny andray atoka mety hitatorana fa manontany tena hoe mbola tsiko ve atoka misalasalitra ianao mitatsy atoko mbola mitsamporo atoka miverimberina tsy miala ao antsainao lay tompo masky de atsoy aho fa ho avy aho ivimbina fitiavana izy be dia tsisa fe hay fa ho avy any ao na izao de zao tsy manantena aho afahako milazanio fa ny ao ampoko ao anye madio tsy manantena aho ampilazako etikanao sangitsy fantatrao ny toeranao ampoko ao atoka tsy mety hitatorana fa manontany tena hoe mbola tiako ve atoka misalasalitra ianao mitatsy atoko mbola mitaty-poro atoka miverimberina tsy miala ao antsainao lay tompo masky de atsoy aho fa ho avy aho ivimbina fitiavana izy be dia tsisy fe hay fa ho avy any ao na izao de zao de atsoy aho fa ho avy aho ivimbina fitiavana izy be dia tsisy fe hay fa ho avy any ao na izao de zao tsy mananteny aho afahako milazanio fa ny ao ampoko ao anye maty atoka tsy mety hitatorana fa manontany tena hoe mbola tsiko ve atoka misalasalitra ianao mitatsy atoko mbola mitsamporo atoka miverimberina tsy miala ao antsainao lay tompo masky de
dia tsoy aho fa ho avy aho ivimbina fitiavana izy be dia tsisa fehay fa ho avy ny ao na izao de izao dia tsoy aho fa ho avy aho ivimbina fitiavana izy be dia tsisa fehay fa ho avy ny ao na izao de izao fiarahantsika atao anatin'ny colisson TV melohan'ny fandarana moa melony eny efa mpanaraka foana an'izany marche 4 izany na amin'ny réseaux sociaux na amin'ny fampisehoana izay hitany toerana tamin'ny roa taona zao nahita spectacle nareo farany tany aminay tany Meritsia Tosika tamin'izany avy be ny orana rehefa ny hariva ny andro tsy haiko raha tadidinareo fa anaty fonteny ihany zay manao ahoana nareo rehefa hoe akoatra mozika itoko zao ohatrany hoe tia mahandro sakafo dia GG zao tia voankazo be dia ato zao tia mibokiboky manao ahoana ny fiarahanareo rehefa hoe ivelan'ny mozika ivelan'ny mozika moa zany zay samy manana ny passion anay fa ny tena marina rehefa miaraka izay dia manana revy hafa mihitsy zay misotrosotro rahankely zay dia mifandinidinika no avy sy ny rehetrarehetra fandondombera kely fa tsy tena hoe misy hoe zay tsy dia tena hoe mpanao domy be na mpanao karatra be fa ny anay le zay le mitafatafa miadevitra no avy ny tarika eo ny tena mahafinaritra anay mba mena fitenenana daholo rangaha ny anao moa tena mahafinaritra anay le misy blagueur be ao anatin'ny zalary eo fa manam-patapitra review reraka mihitsy ny vava meme mahafinaritra zany aty amin'ny GG tia voankazo tsy dia misy hoe inona moa zany fa araky ny teny toko te misy mampome be eo ka tena mampome mihitsy fa rehefa zay tafaraka dia za zao araky ny teny hoe tia voankazo fa voankazo ko afengo koa hitany zala foana ary lany fa afengo nefa zala tsy mividy fa ny andry zala zavatra hafa dia ohatr' zany mahafinaritra zavatra ohatr' zany zany raharana nefa any ato amin'ny tennis ato ian'le an'zay zay le anisan'le fampimezana zao vao misokatra isakosan'le dia ohatran'ny marefy fofona salade de fruit zay dia ohatraohatr'izay le fiarahanay le hoe mirevirevy zany dia misy zavatra miseho isaky miona dia misy zavatra mampimeme kely foana zay fiarahanay tantara ka na za mifome atsika izany fotsiny ana dia mahafe zavatra be dehibe ato amin'ny bibaka tsika ohatrany hoe tia mahandro sakafo ihany koa zay indray aloha mampiavaka anay tarika rehefa any amin'ny tournée-na zavatra ohatr'izany dia zay anisany ohatrany hoe tena mafita ny zavatra rehetra vita amin'ny vehivavy vitanay na miborosy-trano na mahandro sakafo na misy fotoana zay nanao tournée dia zay ihany mahandro ny sakafo zay ihany mampirina ny trano dia zay koa zavatra anankiray hoe mipandy atao aminay dia tia misakafo be sady mahay mahandro daholo indrindra moa fa nahandroandro gasy io tena sady mila manohanaina koa nge tia mozika ty tsy mampitovy anay ny vehivavy fotsiny zay tsy manambady lehilahy zay kosa aloha dia marina mahafinaritra ankoatran'izay raha somary hitra lalindala kely tsika ny amin'ny hoe izay ny fiarahanareo ivelan'ny mozika fa raha ndeha indray isika iverina ao anatin'ny hoe fiarahana ao ana misy making off somary nalaiko kely ty tao anatin'ilay hoe triariko zay anisany hira nisongadina ihany koa zany hira izany manana ny tantarany ihany koa kompatanana ho an'le bandy akama vao resaka nahatonga an'le inspiraka moa zany ty making off ty anisany tena tiany olona le any ambadiky ny sehatra le any ambadiky le efa vita ohatr' zao ao anatin'le hoe karakaraina ny tare asiana osotrositra ny akanjo misy coiffeur misy coiffeuse misy maquilleuse
ohatr'ireny foana ve nareo rehefa hoe manao tournage na clip amin'ny lafiny teknika iny le manao maquillage iny manko a misy zareo technicienne miteny hoe rehefa mandeha io jiro io dia lasa mangirana be le tare dia mila manao an'iny fa tato amin'ny tarika tsy dia tena hoe nitady hoe anao maquillage na ohatran'izany fa rehefa miteny ny technicienne hoe mila an'izao a dia manaraka izay fa raha ohatra moa tsisy an'le maquillage na ohatr'izany a dia ataonay tsotra amin'izao ohatrany mila mikarakara ihany re satria le volo zao a samy manana ny azy daholo samy mikarakara ny tenany zany rehefa ohatra hoe tsy misy an'le velany samy mitondra ny gelany samy mitondra ny fiogony samy mitondra ny fitarany ohatrohatr'izay eny ary raha somary fatohantsika kely triariko ihany nanao ahoana ny inspiration sy ny resaka arrangement tao anatin'izy iny Bibaka izy iny aloha hira anankiray ny foron'ny lita izy iny lita koa tena be inspiraka be hira anankiray izy iny a ny foron'ny lery nisy fotoana izy nandalo kely teto Madagasikara dia izy moa rehefa tonga dia mitondra hira be da be dia nanao raiky zay niditra studio nanao an'iny triariko iny ny titrany izy io tamin'ny voaloha tsy triariko zany fa hoe voafatotra fa rehefa nandeha teo teo zany le triariko no tena mahadona be an'le zany hoe triarina misy mpandekamako be zay a tonga mifamangivangy eo foana zay miara-milevy moa zany tena marina isaky ny tonga lery dia mitantara ny sipan'ny lery atraizany fitiavany anazy mitantara hoe tena tiako le tinsipiny sy ny rehetrarehetra tonga indray manaraka rehefa miona zay dia izay ihany no veriny ohatrany hoe tsy manana zavatra tantaraina afa-tsy izay zavatra zay le mpandekamako dia tena eninao mihitsy zany hoe tena tiany le sipany dia niarak'izay tamin'indray mandeha zay toy zaka fa inona nefa tsy tenena ny lana azy hoe tia ny lahy izy toy hoe efa tena teneniko mihitsy zany fa ohatrany mbola tsy takany tsara le izy a toy zay zaka hoe hay raha tena tsy takany azy dia zao hoe mitsotra indrindra amin'izany dia vakio ny fon'ny lahy tonga dia triaro mihitsy ny fon'ny lahy dia aloha izy no hijery eo anatiny eo raha ohatra ka ho hitany eo le izy rehefa ohatra ka tsy mino ny teny izay tenen'ny lahy izy dia ohatrohatran'izay ny aingain'ilay aingam-panana ay ohatra mba tiako kosa zany thème zany fantatro fotsy avakao voafatotrao vozokany fitiavanao ary satsy teanazanao toko angamba fa tena hoe raha ohatra olona hoe tia zany ohatra ny lebandekamana zany tafalatsaka be mihitsy ohatr'ireny zany tsy repirepy ohatr'ireny rehefa tia zany mitsapatsapa fandehanana dia ohatra voafatopatotra maizana tsy azonao an-tsaina aiza le lalakombana mametraka notaniana foana ao anatin'oleo zay tokony omena dia tao anatin'izy iny a vao mbola sikoelety fotsiny le hira dia efa fantatra hoe tena resy lahatra daholo zay hoe ohatrany tsara zany hira zany dia nanao raiky an'le hira zay fotoana fetifety ihany nanaovana ilay izy dia tena hoe nisy zavatra sarotra be sy hoe ny fiainona zavatra be fa iny le hira iny nantaonay tsotsotra nampiana sosy dia iny fa ilita no namorona n'iny hira iny a triariko iny a tamin'ny volamena moa le re tonga teto décembre tamin'ny décembre miketrehana an'iny hira iny a dia iny izy iny dia kompatanana ho azy ie misy any tsisy safidy ihany koa izay hira tena ankafizina tena hoe tsara any amin'ilay raha misy mandray atendra raha misy mandray hoe mahitsy be zany izy hoe tena tsisy safidy zany fa io zany alohany eo sa inona ny mety hoe mba hanazavantsika ny sain'olona zay satria rehefa mandeha eny hira iny a dia misy adihevitra foana hoe dia tena tsisy safidy afa-tsony mihitsy zany fa dia hoe enao dia enao hoe io aloha zany misy eo sa manao ahoana na tonga ny inspiration ihany koa ny tena tiana tongavana
Ie marina mihitsy zay satria na ny olona ao atokantraminay ara tamin'ny voenitry zareo voalohany dia hoe fa inona koza ny teneninareo zany hoe tena ty zany ny fara tena tratra teo dia tsy maintsy io fa tsy izay nefa n'le izy fa ny sensan'le izy zany no ohatrany hoe be dia be le safidy eo fa tonga dia vao nahitanao dia tsisy maharesy anao mihitsy le izy ohatran'izay le izy ohatra mampitehiteny hoe hoferangale tsisy safidy fa efa izay moa nanaovanareo azy fa tena tsara ihany koa iny mikisaka atao amin'ny toky ihany azy satria miaina be le hira ary tena miampita le haingam-panahy anatin'le izy rehefa matsapan'izay ihany koa moa ny mpiaino dia tena hoe tsara le izy izay misy fotoana ve ianao faro-peo ohatra hoe mihira dia ohatrany hoe tsisy feo hivoaka zany so satria le hira tena hoe avo a feo miavaka tsisy sa hoe tsisy safidy sa hoe manao ahoana ny momba an'izay satria any amin'le feo zany tena petrapetraka tsara daholo raha ny tena marina aloha toky mbola tsy faro-peo zany mihitsy na mihira be da be ary sy mpanakatymaka hoe napitson'iny izy tsisy feo tsony za mbola tsy faro-peo fa ny ana fotsiny ny vatako ny torovana rehefa mihira be dia be loatra dia reraka tanora e misy fitaizana manokana mety hoe astuce kely na ohatran'izany hoe hitazomana an'ilay feo le izy aloha ny voalohany indrindra aloha le izy mila tiavinao aloha le mihira dia avy eo mandeha ho azy ianao isan'andro ianao tsy maintsy tafira ho azy eny foana dia rehefa ohatra hoe alohan'ny live dia maka concentration kely dia mikikika kely eny dia zay dia lasy io ieny ary toizantsika ihany resadresaka manapana satria zareo reto anao fampisehoana atoato izay eo amafisiny eo rehefa avy eo resabe ihany koa le hoe fa maninany tsy ary iny atao fa ary resantsika zany eo arinandretira manaraka reto
fatsiafaka vafatotsa voziokany tiavanao azatsy teanajana fitiavana akotrany ilay any aminao teanao no agatana hosilapanaay tsaiko fa mangataka miotrao zay tokony omenao zay tokony omenao zay tokony omenao. Maraparana ny fandarantsika satry moa dia hoe eto fa manapetritsika misy an'ilay seho izay andrasany maro ihany koa ohatrany kotikale hoe mankalaza ny fahavalo-roapolo taona fa ohatrany mbola tsy amin'izany angaman'ilay izy fa misy fiarahana mahafinaritra iarahana amin'ny Masikatra ao Antsahamanitra dia be lehibe no miteny hoe fa maninona no ao Antsahamanitra fa tsy Bale satria maromaro ihany koa ny seho izay nisesisesy tao amin'ny Palais des Sports tamin'ny toa hoe fa nanomboka tamin'ny herintaona hatramin'izao hoe volana martsa izay diavintsika zao inona misy mangataka fanampanazavana hoe manao ahoana ny inona ny antony sy ny sisa. Misy teboka vitsivitsy no entiko hanazavana an'izay. Voalohany aloha tsara ho fantatra fa ny toerana rehefa mamandrika toerana ianao hoe hanaovana fety dia matetika izy ireny efa lasan'ny olona foana. Ohatra ohatrany hoe Palais des Sports zay saika nanao Palais des Sports tamin'ny tondasy iny fa nohon'le tolona iny dia tsy raikitra dia zao zay nangataka amin'ny Palais dia efa tsisy toerana dia nitanjonay anefa hiaraka amin'ny mpakafy dia nitady toerana zay dia Antsahamanitra no hitanay hoe nalalaka amin'ny fotoana voalohany le amin'ity taona ity amin'ny fampisehoana zay ataonay isa-taona. Ny faharoa anananay tantarako io Antsahamanitra io dia tsy foinay mihitsy satria taony Masikatra no nanomboka hoe guichet fermé voalohany zany dia manana fo mitepo amin'io Antsahamanitra io zay dia tsy maintsy zay. Dia ny fahatelo farany angamba za angamba mino hoe tsy dia misy raiki-poy na hoe formule mialatsiny amin'ny teny vahiny tsisy formule hoe ny toerana nanaovanao fety indray mandeha dia hoe tsy azo iverenana fa ny anay nitanjona miaraka amin'ny mpakafy na aizy io na aizy io. Iare manaona mety ho fizotra ny mety hamaritra adiny firy zany Masikatra zany rehefa tena hoe fampisehoana maharitra be zany mahatratratra any amin'ny ora firy rehefa tena hoe raikitra ny fampisehoana. Ny fampisehoana moa matetika manodidina ny adiny telo sasany eo foana ezahanay atao an'izay foana satria sady mijery ny fodian'ny olona zay mijery ny tanjakaiko miato ve zany sa tsy akiato aloha miatoka tsy maintsy miato kely tsy maintsy misolo akanjo kely zay fa mitsotro rano kely dia mimeme kely ie dia mihinana salade de fruits kely. Ieny ary mafisitsika ny daty rehefa avy eo fa fantana somary adiniko kely fotsiny hoe triariko no atao hoe hira mivoaka farany mety efa misy ve ny ketriketrika manaraka ao aorianan'ny triariko. Eny hira moa efa betabe ihany ny hira nyraisinay tany fandraisam-peo fa miandry an'ilay fotoana famoahana anazy fotsiny zay sisa ho an'ny mpakafy fa misy hira ivoaka indray atoato fa inisan'ny somary masisika kely izay le hira. Masika mpitiavana ve sa nareo manko malaza mihira mpitiavana be dia maratra bo ohatrany hoe somary marefo kely zany nareo any amin'ilay fitiavana tsy haiko ohatrany hoe voadona dia maratra dia iny koa ny tena hoe miampita be any amin'ilay olona le izy satria be dia be ihany koa ny miainan'izany. Le hira ivoaka eo aloha tsisy resaka fitiavana mihitsy tsisy idirana fitiavan-tanindrazana angambany misy hira anankiray metsiketsika izay ho avoakanay satria ho avy ny 29 mars izay nanatantara be teto amin'ny firenena zany 29 mars zay dia nisoratako ankira
fa zay monina andamy manihira dia ivoaka amin'ny 29 mars le hira mitondra lohateny hoe 1947 hira speed izy io hira mitrifatrifana dia napiko kely an'izay satria manararoatra kely a misy koa zany tononkira momba ny Madagasikara amin'ny lafiny hoe tontolo iainana satria fantatsika fa Madagasikara tena hafa raha samy hafa raha amin'ny resaka mialatsiny amin'le teny hoe biodiversité dia misy hira koa momba Madagasikara milaza hoe ny eto aminay dia anay na nosy ay izy eo manodidina anay dia anay zay zava tsara mahafinaritra makasitraka ndao mafisitsika ary ny mety hoe fanetanana ny zavatra mpiavaka n'izany fiarahana amin'ny 22 mars izany a afaka miteny daholo afaka manome hafatra ho an'ny mpankafy ihany koa sy ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao ia azadiny fotoanantsika 22 mars ao avy zao a tarika masikatra nao hira be dehibe mihitsy zay a nafantarana tarika taloha sy ny hira ankehitriny a entsika eo daholo mbola misy zavatra be dehibe surprise moa ao fa tongava maro miteny an'izay ihany ianao vetivety aloha dia tohizana amin'ny fanentanana rehefa avy eo ohatrany hoe te hametraka fanontaniana foana amin'ilay hoe anao hira be dehibe no zany afrina nianatra ny hira masikatra satria mety hoe nisy hira tsy hay ihany tao anatin'le efa heno foana ny hatramin'izay fa misy ihany koa le hira ohatrany hoe tsy dia efa heno matetika nefa tsy maintsy ianarana sy tsy maintsy atao ohatrany any am-pianarana ihany io hoe anao examen anao dia mila miaohatrany tsy mivoaka fa dia mianatra tena mianatra tsy hoe mirahira fotsiny efa na arrangement io na tonkiry io na ny émotion koa ary tena ilaina be ao anatin'io zavatra io dia ohatr'izay fa ataoko vetivety ihany ve nefa vetivety ihany dia karakaraky le olona koa raha ohatra na manokana zao efa tena tiako le mozika ataoko miaraka amin'ny zalahy dia mianatra kelikely eo a dia voray mandeha ho azy Mekonao eny fokwanao tsy mila tambinyako mekomba onenanao foko fa feno fity sady anao to sasamiady lay rivoty
iare fauturi agichiuve ma anuruananao oh vanituve chanimaliu fapablo chaniyao utanichuve zaninanao visawanin wefakata chimahasarakana afatra sisa no amaranantsika mifandarana fa somary manify dia manify sisa ny orairahantsika eto a inany mety hoe afatra avy amin'ny masikatra manokana ankoatra ny fampisehoana afaka manamafy ny fampisehoana fa misy ihany koa mety hoe fanararotana moa fionana toy izao e mba ahafahana mba miresadresaka sy mba miteny izay tiana ho tenenina amin'ireo mpakafy ankoatra ny efa hoe eny amin'ny tambazotra moa zany. ho avy ty le fotoana amin'ny 22 mars zany dia manentana antsika rehetrarehetra izay indray vao nisy hoe mazikatra kalamanjana teto ampovoanina Antananarivo dia amin'io ny fotoana hodorantsika hatramin'izay tao Antsamanitra amin'io dia raikitra indray ao betsaka koa nareny nangataka hoe mbo hasiva kalamanjana dia izay koa anisany nanaovana an'io Antsamanitra io. Inona mahasamihafa an'le manao live kalamanjana sy le hoe tena natoerana mihiboka marina aloha ohatrany tsy mety tapitra misy teboka maromaro ndraindray koa misy fepetra raha ohatra ny eo amin'ny palais des sports ohatrany tsy azo ifohana sigara dia misy ny namana mivoaka sigara dia sahirana ry zareo le akalamanjana koa hafa ihany le hazavana masoandro dia tena mifankahita dia hoe mialatsiny amin'ny tena à l'air libre dia misy olona makafy an'iny mihitsy toy izay le hoe migobona ao anaty trano misy koa zany mizeste any akalamanjana izy afaka mizeste amin'ilay Santiago sy ny rehetrarehetra fa raha ao an-trano izy mahaizina be dia be ny fepetra fa je tenen'ny tiansa izay no izy misy olona kay tena le akalamanjana ny tiany dia ohatra izay le olombelona dia izay isany mezaka hoe afandimbindimby eo contranareo zany mialatsiny ohatrany hoe tena miditra lalina be fa fantaniana farany sisa manao ahoana ny calendrier ny tarika masikatra ny amin'izao 2024 calendrier ny tarika aloha zany amin'io manko no concert voalohany ataonay le amin'ny 22 io sady fanokafanay ny tournée aminay amin'ity 2026 ty dia aorinan'io Antsamanitra io zay dia mandeha mitety ny faritany rehetrarehetra ny eto toerana sy ny sisiny any amin'ny ranomasina dia avy eo zay miverina indray rehefa mitety faritra zany dia miverina indray zay anao palais de sport anankiray dia izay ny fotoana amin'ity programme antarika zany ao Antsamanitra dia mitety ny faritra rehetrarehetra izay ndao GG ary efa vonina be izy tsy ohatry ny tapaka le izy teny rahatanisa atao ihany somary toizako hoe mampiavaka an'ilay Antsamanitra zany amin'ity malalaka be zany ny zavatra tiany atao sy tiany mpakafy atao efa eritrereto fa hatramin'ny 2016 zay nanao tao Antsamanitra farany dia zao zany zay vao miverina ny mpakafy efa ela ny konainaina amin'io hoe ataova Antsamanitra fa zay tsy hijery raha voary dia zao zany zalahy tongoava amin'izay fa ao zay io ary io mahatsara n'ilay Antsamanitra zany na izay ara tsisy misy limitiny zany ny zavatra ataony ao hoe manomboka mazava ny tisy teo ny fampisaona mandeha nefa ny mbola misy partie misy lumière dia eritrereto ny halavan'izany zavatra zany aloha tsy teneny hoe adiny firy io fa miteny moa ry zalahy hoe adiny firy fa tsy mipetraka zany fa rehefa tonga ao io lava be io
de manarota ry zalahy manarota tongava fa ary zay voateritery atriteto de mirava fa ao zany afaka malalaka tsara ianao zany hoe rolady ngamba sisa ny sy atao ao
album anareo zany zao mbola manao an'izany ve nareo ve mamoaka album efa titre sisany atao hoe album fa nazatantsika manko hoe raha album dia le CD iny rehefa manangona hira 5 zay na 10 dia hoe ity ny album ray e fa any amin'ny plateforme indray no ahitana anazy ohatrany any amin'ny mozika fa le hoe le version physique iny no tsisy satria miroso ny teknôlôjia e dia ohatr'izay dia afatra farany fa fotoana mandeha mariana fa atoandro io feto Antsahamanitra io dia mety malalaka angambatsika hijerany io a manomboka amin'ny 3 dia misy koa manko ny mijery hoe alina tsy mety aminay atoandro io dia manasantsika ho tonga maro eny ary zay sa mbola misy anampiana ny fanamapisa-peo sy ny lumière dia ivainko anisan'ny mba varatra be ihany koa eto amin'ny tanàna tena varatra mihitsy fa tsy hoe zay ny sono sy lumière ivainko dia tonga ava daholo fa revo milay be io ny hira rehetrarehetra dia olo alovina daholo na tany 9 mandrapatonga ty amin'ny 9 mivoa am'raika amby folo mivavahady eo Antsahamanitra dia afaka tonga alohatsika fa so dia tsy mahazo abeterana eo aloha le zay ok ary makasitraka be dia be ny tarika masikatra isika nanaika ny resadresaka ny tondra mozika voafetra ihany moa ilay izy faranysatry dia mbola hoampiana dia mbola hoampiana dia mbola hoampiana ihany ilay hira fa any Antsahamanitra antsika malon-drevy sy ny mozika dia misaotra ny ivainko ihany koa nampiatrano tamin'ity anio ity sy nanampiny tamin'ny lafiny ara-teknika makasitraka indrindra misaotra nareo ihany koa niaraka taminay teto hatramin'ny farany raha maniry mbola hijery ny famerenana ianareo dia rehefa kelikely eo izany hoe amin'ny 10 alina ihany dia miverina ny fandarantsika misy famerenana alarobia zoma sabotsy tolakandro ihany koa eto amin'ny TV Plus Madagasikara misaotra ny ekipa teknika rehetra tamin'ny fampitana ny sary ihany koa ny ekipa teknika ny Prod Plus zany makasitraka indrindra dia izahay reto ihany koa dia hiaraka sitraka sy kopakopa tanana ho anareo izay niaraka taminay teto hatramin'ny farany veloma daholo veloma tompoko hatramin'ny farany Lascia una